Manonona ny fedanany tompo amintsika rehetrarehetra mpanaraka an'izao fandarana izao a na isika izay mpanaraka amin'ny alalan'ny chaîne YouTube na isika izay mpanaraka amin'ny alala page Facebook dia manonona ny fedanany tompo ary faly indray amifandray aminao amin'ny alalan'izao page izao. Ifampizara afatra indray isika androany avy amin'ny alala soratra masina. Émission spéciale fandarana manokana ty andro anio ity iresantsika mikasika ny atao hoe fandraisana fanasan'ny tompo tahoatra. Ny zavatra voalohany teboka voalohany indrindra tiako ifampiresana aminao dia mikasika ny fanompon'ny fanekena vaovao sy ny fanompon'ny fanekena taloha. Ny zavatra nitranga raha lasaina bavy ary zay no mila ahaizana tsara mamaky ny baiboly mba tsy hifangaro any anatin'ny saitsika any dia tsy mitovy mihitsy ny fanekena vaovao sy ny fanekena taloha. Tany fanekena taloha ny tontolona fanompona rehetra dia miorina eo amin'ny zavatra hita maso sy azo tsapaitanana. Ny fanekena ny zavatra rehetrarehetra tao dia miorina eo amin'ny zavatra hita maso tsy azo siny azo tsapaitanana. Ny didy amandalana izay misy 3.7 selonjato dia didy amandalana izay mametra sy mibaiko ny zavatra rehetra azo tsapaitanana. Ohatra tsotra zany no meko anao ny fifadiana sakafo zany azo tsapaitanana. Aza mamon'olona aza mijangajanga resaka azo tsapaitanana resaka hita maso daholo zany. Rehefa mitra fanekena vaovao kosa nefitsika dia mahita tsara ny resaka Jesosy fa ny atao hoe mamon'olona dia tsy resaka itsony zavatra azo tsapaitanana fa ozy izy ny teny Jesosy hoe nizaniza tezitra amin'ny rahalany dia efa mamon'olona sady zany fatezerana zany zavatra any anaty zany. Avy any anaty fon'ny olona ny voan'ny ratsy rehetra dia ny fakambadin'olona, ny fijangajangana, ny fialonana, ny fieremana sy sisa rehetrarehetra. Tontolona fanekena vaovao, tontolo ara-panahy hita maso, tontolo fanekena taloha, tontolo ara-nofo hita maso daholo ny zavatra izay mitranga any. Aty amin'ny testamenta vaovao, aty amin'ny fanekena vaovao nefany na izany tsy zany dia misy teboka anankiroa izay iresahana sy anaovana zavatra izay mbola tontolo hita maso sy azo tsapaitanana. Teboka anankiroa dia tsy inona fa ny batisa sy ny fandraisana fanasan'ny tompo. Reo ihany ny zavatra anankiroa izay natao eo amin'ny hita maso. Any amin'ny tontolo fanekena talohatsika dia mahita karazana zavatra be deaibe ohatra hoe ity trano tsara tarehibe anankiray ity izay amboarina dia natao ho tranon'Andriamanitra no anarany. Fa rehefa mijeritsika fanekena vaovao tsisy trano. Fanekena vaovao ozy ahako ny dika fanekena vaovao dia nanomboka tamin'i Jesosy Kristy maty tamin'ny fotoana izay latsahan'ny fanamasina, tamin'ny fotoana mialohan'ny hafatesana izy dia niteny tsara sy mazava tsara mihitsy tahak'izao hoe sotroanareo rehetra ity fa ity no fanekena vaovao ny am'rako izay alatsaka ho famelan-keloka ho an'ny maro zao nataovy ho fahatsiarovana. Nanomboka tamin'izany fotoana zany dia tsy mahita itsony ianao anatin'io baiboly io fa tatrano anankiray na toerana anankiray ka antsoina hoe tempolin'Andriamanitra. Fa hoana ny ambaran'ny apôstôly Paul ianareo no tempolin'Andriamanitra velona lasa ty. Tsy le tsy ty vatany ty, tsy ty tamaso ty fa le ao anaty ao. Zay natao hoe tempolin'Andriamanitra araka lazaiko teo zavatra tsy tamaso ny tontolon'ny fanekena vaovao. Ny tontolon'ny fanekena taloha dia misy tamaso be deaibe, misy ny akanjo spesiala, misy mofo spesiala zay ho an'ny mpisorona irery any ary fahotana ny fihinanan'ny olon-tsotra zany mofo izany misy ny zavatra maro tahaka izany mofo voaseo, misy ny fanatitra izay natao ho an'ny mpisorona sisa rehetrarehetra. Ty amin'ny fanekena vaovao kosa tsisy an'izany zavatra rehetrarehetra zany tsony. Fa reo zavatra roa ireo dia tsy inona fa ny batisa sy ny fandraisana fanasan'ny tompo irery ihany no zavatra hita maso aty amin'ny tontolon'ny fanekena vaovao izay tsy maintsy nametrahana didy sy fitsipika izay tsy didy sy fitsipika moa zany fa fifampifehezana eo ampiainana an'ilay izy. Eny ary ndaontsika anazava kely inona moa ny dikan'ity resaka fandraisana fanasan'ny tompo ity. Eto zany dia fiangonana rehetrarehetra samy manana ny fototra izay everiny fa mampirindra sy mampilamina ny fandaminana izay misy ao aminy. Fa ny zavatra ho zaraiko aminao kosa androany dia zavatra ara-baiboly tanteraka sy fitsipika ara-baiboly tanteraka.
raha horesantsika ao anatina minitra vitsy ny resaka fiangonana le anaram-piangonana zany sy structure narafitra zay misy any anatina tontolona fiangonana de zao a ny fiangonan-dehibe ohatra de nametraka zavatra toy izao hoe misy ny atao hoe fianarana ho kominio fandraisana fanasan'ny tompo fianarana ho mpandray misy zany hoe confirmation sasany ny sasany catéchomène sisa rehetrarehetra samy manana ny anarana zay nomena azy a de rehefa avy mianatra mandritry ny heritaona eo amin'ny ankapobeany a de manala fanadinana angamba de rehefa vita amin'ny fanadinana dia manao fifanekena de vita zay a dia mahazo karatra mampandray a de mahazo mandray zany zavatra zany a dia tsy zavatra hitanao anatina baiboly zany a fa zay zany no fandaminana za manokana tsy teny hoe mety sa tsy mety zany fa zay zany fandaminana napetraka teo anivo fiangonana de arak'izay le izy zay zany ampaham-piangonana voalohany a manana an'izay zavatra zay a izay no eritreretan fa mapety azy de zay zany le izy ny ampaham-piangonana faharoa zay moa zany ny akamaroany ny fiangonana zoky ny filazantsika azy ny akamaroany ny fiangonana zandry indray de mametraka fenitra sy fepetra tahaka zao hoe rehefa vita batisa sitrika le olona na batisa ny ranobea na tsy fantatro zay fomba fiantso azy a na batisa fibebahana de mahazo mandray a fanasan'ny tompo izany mety melohan'io badiso io mety misy formation mety tsy fantatro ny zavatra tao a melohan'io a mety misy fifadikana tsy haiko samy manana fandaminany fa isika ijery kosa hoe ahoana ozy ny soratra masina satria na ny resaka hoe vita batisa ve vo avy mandray fanasan'ny tompo na ny resaka hoe avy mianatra ve vo mandray fanasan'ny tompo de samy zavatra tsy misoratra ato anatin'ity baiboly ity avokoa zany a fa araky ny lazaiko teo fandaminam-piangonana avokoa izany inona ny dikan'io resaka firaisana latabatra amin'ny tompo io ny firaisana latabatra amin'ny tompo raha lasana bavy a de araka zavatra zay efa fampizaraiko taminao teo ihany a dia ny zavatra zay napetraka jesosy mazava tsara sy marindrano ny amdika ny fandraisana fanasan'ny tompo de zao hoe sotroinareo rehetra ity kapoka itya itya no fanehoanany rako izay alatsaka ho famelan-keloka ho an'ny maro a izao no ataovy ho fatsiarovana ny dika fandraisana fanasan'ny tompo zany dia fatsiarovana nataotsika am'teny frantsay hoe souvenir ny atao hoe souvenir raha lasianabavy a dia zavatra nyseho tao anatina tontolo-piainana anankiray a dia ho misy zavatra kosa napetraka atsiarovana rehefa aveo tonga de ataotsika ohatra mazavabe le izy ohatra zany zao hoe misy manana raitapo ohatra ianao andeha ho any ivelany andeha hianatra na andeha hiasa na andeha hanambady ohatra zany de melohany alany io piraitapo aminao raha vavinao na anadahanao io na rahalahanao a dia nakasary ianareo rehefa nakasary ianareo a dia lasa izy fa lay sary kosa nyjanona ho fahatsiarovana zany hoe souvenir io le sary dia lasa izy rehefa aveo zany hoe tao anatina vanim-potoana anankiray niaraka ianareo rehefa tsy tafaraka itsony ianareo a de naka souvenir naka fahatsiarovana anankiray de napetraka reo teo le izy tak'izay ihany koa ty resaka tontolona ina moa ny anaran'ity izy fanasan'ny tompo ity ny fanasan'ny tompo a de araka filazan' jesosy azy izao natao fahatsiarovana tsarovy izao vanim-potoana izao ny fanasan'ny tompo a dia fanehoana ivelany ny zavatra izay efa nitranga tao anaty ozy izy jesosy zao rehefa nresaka mikasika ny divay io ny divay a dia ity no rako ho famelan-keloka ho an'ny maro zany hoe ny mamela heloka de tsy lay divay misy olona mantsy manana fomba fijery ohatran'zany ary misy atoko mpivavahana zay mizara zavatra ohatran'zany hoe mpisotrona ny divay io de vovelany heloka tsy mamela heloka ny divay tahaka ny hoe le souvenir le sary iny a dia tsy misy fetraikany na ina na am'lay olona izay mijery an'lay sary a na lay olona nijanona teto Madagasikara mijery an'lay sary a na lay olona ny andafy a izay a mijery an'lay sary any koa tsy misy fetraikany amin'ireo tsy azo ny safosafona intsony lay olona tsy azo ny orokoroana intsony lay olona tsy azo ny tambatambazy nampaherezana sy sisa fa ny sariny sisa no jereny eo de tak'izay ihany koa ny divay ny divay de tsy misy fanambarana mihitsy ao anatin'ny baiboly ray manontolo fa voavelany eloka ao raha misotro ny divay tsika olombelona mantsy manana olana fa isika olombelona de mametraka finoantsika amin'ny zavatra hita maso foana zay mampatonga ny olona ny vato a raha nahitana soa andrarahana menaka iny vato hitamaso iny andrarahana menaka de ino no anaovana zavatra be deaibe ao anatina tontolona finoana olombelona mihitsy a
mitady zavatra hita maso tahaka zany mialatsiny raha miresaka zavatra ohatran'izany fa misy mampiasa ohatra tia misy azo fijaliana de iny ny etreretana fa fiarovana sampy ngeny anaran'izany raha vo ny zavatra ny hita maso no anaovana an'io ho topotopoina sy amasy-masinina tafiditra ao anatin'izany ny divay sy ny kapoaka-pandraisana iny raha io no amasy-masininao sampy ny anaran'io fa tsy io no mamela heloka ary tsy io no mitondra nin'iny fa ny mitondra zavatra de le rany Kristy izay nalatsaka ho famelan-keloka ho an'ny maro iny no manadio ary rehefa voarainy olona iny raha manadio iny dia ilay kapoaka izay sotroina kosa de fatsiarovana n'lay fanadiovana tamin'ilay raha ohatra tsotra zany zao za de voavela heloka nalatsaka Kristy ny rano ho voavela ny heloko tamin'ny fotoana izay nateraka indray marina zay mahatonga atsika mametraka fepetra foana sy mampatsiahy foana ianao raha vo miresaka paster Tovo de tsy afaka misaraka am'izany resaka paster Tovo zany ny resaka fahateram-baovao satria io no ivo io no faka io no fototry ny tontolo fanomponan'Andriamanitra rehetra rehefa diso faka ny olona rehefa diso ivo ny olona rehefa diso fianganana ny olona diso daholo ny amby rehetra hoe fanambaran'ny Romana 1:20 hoe raha masina ny santatra de masina ihany koa ny vongany rehefa tsy masina ny santatra tsy masina ihany koa ny vongany ka zay rehetrarehetra ataonao de mifototra daholo eo amin'io resaka fahateram-baovao io ny fandraisana fanasan'ny tompo dia vanim-potoana anankiray fahatsiarovana souvenir hoe tamin'ny fotoana andro ohatran'izao de tsaroko mihitsiny zao nataova fahatsiarovana tsaroko mihitsiny Jesosy famelanao ny heloko ozy izy Davida milaza ao amin'ny boky Salamo 2:3 hoe sambatra ny olona voavela ny elony ary voasarona ny fahotaniny sambatra ny olona tsy sainy Jehovah heloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny inona zany le fandraisana fanasan'ny tompo fahatsiarovako fa za de olo-tsambatra misotro an'io zavatra io fa tsy hoe io zavatra io no mahasambatra azonao ve ny tsy mampitovy ale izy tsy ny fisotroana n'lay zavatra no mahasambatra fa za de sambatra ary noho ny am'izay fahasambarako izay de misotro an'ity zavatra ty ahako fahatsiarovako lay fahasambarako ny arahako tamin'ny Kristy raha iverintsika am'lay ohatra sary de zao lay sary de fanehoana n'lay zava-nisy fahiny tamin'ny vanim-potoana anankiray de niaraky nareo telo menada ohatra naka sary melohany andehana n'lay rahavavinao na rahalahinao na lay anadahanao na ilay anabavinao any an-dafy de niaraka ianareo zany hoe zava-nisy tany aloha dia aseho aty aorina amin'ny alalan'ny souvenir zava-nisy tany aloha de aseho aty aorina amin'ny alalan'ny souvenir ity izay telo menada ity vanim-potoana ity de vanim-potoana tena nisy moment réel ity ary asehonay kosa amin'ny alalan'lay souvenir azonao ve le izy fa tsinitsinona ny souvenir tsinitsinona ny fahatsiarovana raha tsy nisy lay vanim-potoana tena izy fa photoshop ny anaran'le sary raha zavatra tsy nisy akory no asehonao sary ndry rehetra zay nefa le sary tsy nisy akory nefa le fotoana tsy nisy akory fa inona ny zavatra nitranga sarina petapetaka sarina mbomboarina de iny ve nanaovana sentiment ndrehetra zay raha ohatra zany ka misy olona anankiray zany ka ba misy olona nofinofisiny ohatra zany zao hoe mpanao cinéma le olona le lehilahy na le vehivavy de mpanao cinéma le olona de lasa ataony ao anatin'ny tranony ao zany de io sariny de natao montage photoshop miaraka am'le mpanao cinéma na mifanoroka aminy eo na mifampitatana aminy na mifampisakambina aminy de ino ndry ty le sarinay roa e ndry mafinaritra ery izy zany miaraka raha atao hoe lehilahy zany miaraka amin'ny Brad Pitt ito miaraka amin'ny Angelina Jolie olona tsy niaraka tsy fantany akory ary fisinao ka niaraka ahoana moa nareo souvenir anareo ahoana moa io fa matoa misy souvenir de nisy lay fiainany de takzay ihany koa ny tontolo ny fanasan'ny tompo ny fanasan'ny tompo de valide raha nisy lay fiainana niaraka tamin'ny Kristy raha nisy lay rany Kristy izay miasa atao anatiko de valide le izy hoe ity souvenir am'izay ary zany zay zany asan'le raha le sotronareo rehetra ty ny rako ho alatsaka izay ho famelan-keloka ho an'ny maro valida le izy satria naniny voavela heloka tokoa za misotro an'ity zavatra ity de olo-tsambatra ity tsy mahasambatra fa ity de souvenir ao ahy fotsiny ihany zay le resaka divay le resaka mofo ndray de tahaka izao ozy izy Jesosy ndre mandeha tao ambokiny Jaona 4:9 rehefa niresaka tamin'ny Israely izy ty Jesosy ty moa zany rehefa miresaka de afa foana ny fomba firesany zao le resaka tao amin'ny Jaona 4:9 hoe
mosesy ozy izy nameanay ny mofo avy any an-danitra de ozy izy jesosy laza hoe tsy mosesy mame anareo mofo avy any an-danitra fa ny raiko zay any an-danitra mame anareo ny tena mofo le resaka zany de ohatran'zao rehefa jesosy no miresaka de mila fantatra fa izy tsy miresaka fa tsy zava-panay foana ny azy ny fomba firesany rehefa miteny izy hoe meo anay an'io ny anina saza ho anay a de tsy miresaka mofo dopaina sy sidobery izy na miresaka vary aminanana na miresaka loka sy vary sy loka na miresaka frity ovy a fa miresaka zava-panay foana resaka mofo resaka sakafo hoaniny zany resahany mihitsy talohany nanaovany vavaka nampianaran'ny tompo a matotoko fahenina vavaka nampianaran'ny tompo a vakio hatrany voalohany matotoko fahenina eo fa zao tsara mihitsy ny ambarany hoe na de tsy mangataka ary ianareo a dia omeny anareo zany zavatra zany jesosy izay miteny hoe na de tsy mangataka ary ianareo de ampianatra indray hoe mangatandray an'lay mofo efa fantatra nrainareo fa tokony ho anareo zany ozy izy na de fony tsy mangataka azy ianareo rehefa miresaka jesosy a zava-panay foana le izy de ozy izy ny olona zany ny olona miresaka mana andre mosesy nameanay mana avy any an-danitra ka io mana io zany latsaka avy any an-danitra de ozy izy jesosy miresaka etsy tsy mosesy no name anareo ny mofo avy any an-danitra fa ny raiko mame anareo ny tena mofo avy any an-danitra le tena mofo zay resahany ngarainy io ndray a de izy tenany jesosy tenany io tena mofo izay lazainy io zany mofo izay nidina avy any an-danitra zay mihinana ny nofoko tsy ho faty itsony zay misotro ny rako tsy agetaeta itsony ny fihinanana n'lay mofo iny indray zany raha lasy anabavy de fanehoana fa velona atao anatiko kristy atao anatiko ny fiainana mandrakizay ka raha tsapan'ny olona ny fiainana mandrakizay ao anatiny de valida lay mofo izay hoaniny fa raha tsy tsapan'ny olona lay fiainana mandrakizay ao anatiny de mofo tahaka mofo rehetrarehetra izay tsy mitondra ninina zay tsy souvenir akory araka le resako teo raha ny ainanao le vanimpotoana ny arahanao tamin'ny raha lasinao sy ny anabavinao de valida le souvenir fa raha tsy ny ainanao le izy de mampandainga ny tenanao enao hoe niaraka nareo nefa nareo ary tsy niaraka akory na ianao ary vo fitaka le izy ka raha isotro an'lay divay sy hinana n'lay mofo de zavatra mila dinianao de zao moment réel ve lay fiainana izay aseho amin'ny alalan'ity souvenir ty vanimpotoana tena nisy ve ilay fiainana sy aseho amin'ny alalan'ity fahatsiarovany ty sa fahatsiarovan'olo-kafa sa zavatra olo-kafa ity resan'ity fa tsy nisy akory le izy ka mazava ho azy rehefa tsy nisy akory le izy a zava-poana le souvenir azo rovitina le sary zavatra tsy nisy akory tiako maninona no hotazomiko ato ty ve ny anaovako sentiment eto nefa zavatra tsy misy akory olona daly zany no manao azany zavatra any ry matsiaro any le ohatritsika teo matsiaro any Brad Pitt mihitsy atamitsika tam'izay sisy vo niaraka matsiaro ny anina mihitsy andry reto isy ndry tadidiko ange izy rehefa tsy nisy akory le vanimpotoana fa rehefa nisy ny vanimpotoana valida souvenir de tahaka zay ihany koa na manana karatra tahaka ninako ananako daholy ny karatra nanomboka tamin'ny ina moa tisy ty sekoly alady za foana voalohany premier de la classe foana 20/20 moyennako vita ndray zay 13 taona de efa nianatra mpandray na 15 taona tsy haiko moa zay fepitaona an'izy reny raha hoe misy kely indrindra na tsisy kely indrindra 15 taona de efa nana-pandray 19 taona ako voaka mpandray tiany karatra aveo ako lasa mpiandry tiany karatra aveo a lasa zao manana diplôma zao a zako manana an'zao zako mpaminany za apôstôly za zao tsy midika ninina zany zavatra rehetra zany fa zavatra ny anatin'ny tontolo fanatsapa no aseho eto amin'ny tontolo aranofo zay ny atao hoe fahatsiarovana ary tahak'izay ilay atao hoe fandraisana fanasan'ny tompo zay nyteboka faharoa anatin'le izy miteboka fahatelo de zao ny fanasan'ny tompo a dia misy ny atao hoe double implication zany hoe misy fifamatorana anakiroa ny anankiray de zao hoe teo zany tsika de nyresaka hoe amikorina atao anatiko ny rany kristy nanadio a tena tsapako zany tena eniko zany eniko ny fahavelomany tsy zatso ny velona fa kristy ny velona atao anatiko zay ny fahatsapako voalohany de aseoko amin'ny alalan'ny fisotrokony divaya sy fihinanako mofo fa ny implication faharoa na ny atao hoe fifamatorana faharoa amin'io resaka io de zao hoe ny fanasan'ny tompo a dia tsy naseny Jesosy endrika tahaka zao hoe zao ry zalahy hiatrika apasika tsika ka zao a
anao fanasantsika de samira agna mitondra divay avany aminy any sy petera maro parasy etana neny Thomas Chateaubriand neny Jacoba tsy haiko malaza amin'ny Betsileo tsy fantatro za tsy mpisotro sao de verinao hoe ary impastera daholo izy zany fahalalana fotsiny zany fa za tsy pilafika loatra ny zava-pisotro anankiray iny fa mety mba misotro kely ihany avy efa ela tamin'ity taona ty azy ohatra mbola tsy sotro mihitsiny de tsotr'izay nendrik'le izy nendrik'le izy ihany koa tsy samy mitondra ny mofony de hoe ao eto de ifampizarantsika rehefa avy eo izy tonga ao fa mofo anankiray no niraisin'i Jesosy rehefa avy nisaotra izy de niraisin'le mofo de vakiny pasahany ohatran'izao le izy hoaninareo rehetrarehetra ty ny nofoko izay atolotra ho faty hamonjy maro sotronareo rehetrarehetra ty ny rako ho famelan-keloko zany hoe zavatra anankiray de tsy mifampizarana hoe zay sy Jesosy neny moa izy ty le mofo nentin'ny Petera de ifampizarana izy Jesosy ty ifampizarantsika sanao aizandray mofony Jaune de ty ary zareo roa taty zaraiko roa ty ny anjara se Jaune de ty hoaniko aizany ny Thomas ty tsotranyzay le izy fa mofo anankiray no zaraina ho an'ny mpianatra rehetrarehetra ary ny raha mihinana am' Jesosy divay anankiray tao anatin'ny tavoara anankiray no nararaka tamin'ny kapoaka ho an'ny tsirairay avy dia nosotrona inona ny endrika izany zavatra zany Jesosy Kristy ny fandraisana fanasan'ny tompo de tsy fampiraisana amiko am' Kristy irery ihany fa fampiraisana amiko sy Kristy ary ireo tenany Kristy ireo raha lasy anabaviko samy nateraka indray asiko tsindrom-pe eto samy nateraka indray samy voadio ny rany Kristy samy nandray ny tenany Kristy samy manana ilay fiainana ao anatiny de zay no dikan'iny hoe miaraka ao daholo zany hoe fanekeko an'ireo raha lasy anabaviko ireo ao amin'ny tompo raha iverintsika zany am'le ohatra lay sary de zao lay sary fahatsiarovana de tsy sarinaisy Jesosy irery ihany eo de fampikisikisina lasa nandeha samy manana ny souvenir zany io Petera sy Jesosy de fampitositosy eo ty sarinaisy Jesosy milohan'ny nafatesany de eo ihany koa sariny Jaune misy zay endrikendriky zay mantsy hoe le mpianatra tiny de tena fampisakambana be mihitsy mahafinaritra de sariny Jacoba ndray de sariny Alfeo sariny Tadeo sariny tsy fantatro rehetrarehetra samy nandalo teo daholo ny mpianatra rehetrarehetra samy nakasary tsirairay avy miaraka am' Jesosy tsy zay le izy zay mantsy nyendriky ny zavatra fampona zay mampatonga atsika ny resaka mikasika ny fiangonana sy ny firaisan'ny fiangonana ny unité de l'église satria ty tontolona fampona ty raha lasa anabavy tsy izany hoe zay sy Jesosy zany ihany tsitsy an'izany io fa rehefa ao amin'ny Kristy ianao de nampiraisina amin'ny fiangonan'ny Kristy ihany koa rehefa ao amin'ny Kristy ianao de tsy natao hitokatokamonina tsy natao hoe anay ihany samy manompo ny tompo io samy tiany Jesosy io samy manompo an'Andriamanitra io zany ny zava-misy ao anatina tontolona fiangonana ny fandraisana fanasan'ny tompo de tsy fampiraisana olona am' Kristy individuel tsirairay avy am' Kristy fa fampiraisana nyreo rehetrarehetra eo am' Kristy ka raha tsorona le tantara raha laitsika sary am'ilay resaka souvenir le photo zany de ilay photo lay sary ny piana melohan'ny alan'i Jesosy de asarin'i Jesosy miaraka amin'ny mpianany rehetrarehetra reo izy reo souvenir tsy azo sarana tsy azo etezana fa vo etezanao de simba ny sary fa miaraka eo daholo izy rehetra lay mofo izay nizaraina de mofo tokana zay tsy iza fa endriky ny tenan'i Jesosy no zaraina ho amin'ny mpianatra tsirairay avy lay divay izay nizaraina dia ao anaty tavoara tokana ny zaraina tamin'ny mpianatra tsirairay avy mampiseho ny firaisako am'ireo firaisako am' Kristy aloha voalohany indrindra fa firaisako am'ireo raha lasy anabavy izay mitovy amiko ihany koa samy nateraka Andriamanitra samy nateraka indray tao amin'ny Kristy samy manana ny fahaveloman'i Kristy ao anatiny samy tsisy velona ho an'ny tena fa velona ho an'izay efa maty nitsangana tamin'ny maty hamonjy azy samy nandray ny fanadiovany rahan'i Kristy samy olo tsambatra satria voavela eloka samy olona feno ny fifalian'i Kristy samy olona andovany lanitra satria manana ny anara voasoratra amin'ny boky ny fiainana zay no tapany fahatelotsika zao tapany fahatelo ao anatin'le izy tsy fampiraisana amiko tsy fahatsiarovany firaisanay Kristy irery ihany fa fahatsiarovako ary fampatsiarovana fa za ihany koa nampiraisina tamin'ireo rahalahy ireo za ihany koa nampiraisina tamin'ny anabavito za ihany koa nampiraisina ho iray fanahy iray tena iray ao am'izany atao hoe tenany Kristy izany tapany fahaefatra farany amaky andalatsolotra masina am'izay isika Korinthiana voalohany toko fa 2:10
vaketsika ny andiny fafito ambiny folo toy zao lohateny amin'ny soramandry ny amin'ny fanasan'ny tompo ary raha manao zao didy zao aho de tsy mideranareo tsy akory satria tsy miangona iatsara ianareo fa iaratsy fa voalohany indrindra raha miangona ao am-piangonana ianareo de reko fa misy fisarahana eo aminareo ary mba misy inoko ihany zany fa tsy maintsy misy fitokoana eo aminareo mba aseho eo aminareo zay olona akasitrahana ko raha miangona ianareo de tsy misy ihinanana ny fanasan'ny tompo akory fa raha mihinana ianareo de samy omana ny sakafony avy alonareo koa ny anankiray de nona fa ny anankiray kosa de mamo mo tsy manatrano ihinanana sy isotrona va ianareo sa manao tsinitsinona fiangonan'Andriamanitra ka manome henatra ny tsy manana inona no lazaiko aminareo idera aminareo ny am'izany va aho tsy ideranareo a ny am'izany aho ny zavatra voalohany indrindra zay azontsika tsy ina mo diniana ao anatin'le tantara de zao ny lohateny amin'ny soramandry de zao ny amin'ny fanasan'ny tompo fa rehefa mamaky isika ny andiny fafito amby folo mandrapatonga ny andiny faharoa amby roapolo tsisy resaka fanasan'ny tompo akory fa manomboka eo amin'ny fahatelo amby roapolo vao misy resaka fanasan'ny tompo ary misaotra amin'ny tompo mihitsy afa mino mihitsy afa taridalana avy amin'ny tompo mihitsy no nahafahan'ny mpanoratra nanoratra hoe eto no manomboka ity tantary ty eto amin'ity andiny fafito amby folo ty fa tsy eo manomboka eo amin'ny andiny fahatelo amby roapolo satria ny antony de arak'le lazaiko anareo teo tsy fantatry reto koritianina reto akory hoe inona ny atao hoe fanasan'ny tompo fa ino ny olona zany a ny fahazaran'ny fiangonana taloha am'izao fotoanandro de io fanasan'ny tompo io de tena nataon'zareo zava-dehibe mihitsy izy io isaka fotoam-bavaka de misy fanasan'ny tompo fanasan'ny tompo fanasan'ny tompo fa eto tena mampiseho mihitsy ny apôstôly Paoly ary tena miteny mihitsy Paoly ary amin'ny fahatezerana mihitsy ny ananaran'ny Paoly hoe inona ary ty ataonareo ty fa tsy fantatrareo ve ny dikan'io fanasan'ny tompo io e fa eo anivonareo anie ka misy fisarahany ary ianareo dia tsy miangona iatsara fa iaratsy ina moa ny dikan'io tantara io ny zavatra nitranga tao anatin'ny tao anatin'ny tantarany koritiana de misy fisaratsarana misy fitsotokotokona izy alazain'ny Paoly mazava tsara mihitsy ao amin'ny Galatiana 5 fa asan'ny nofo vokatry ny nofo fahazazana ara-panahy de ny sasany manao hoe zay any Paoly zay any Apollos zay any Kefasy zay any Kristy ozy izy sasany zay metrehitra hoe ry zareo ny tena mahay any anay tsy olombelona ny arahanay fa ny anay tena any Kristy mihitsy ka misy fisaratsarana fa rehefa tonga amin'ny vanim-potoana iaraha mivavaka miara mandray fanasan'ny tompo indray ry zareo miara misotro miara mihinana nefa inona ny endrika le fiaraha-mihinana sy fiaraha-misotro fiendrika firaisana azonao amin'izay problema le izy eo amin'ny tontolo-piainana andavanandro zay le nyresahantsika hoe eo amin'ilay tontolo tena izy fisarahana fa le souvenir fiarahana ohatrany hoe sary zany fa miara fampitositoso be rehefa maka sary miara fampitositoso be tena akasary tsika rahalahy lasa am'izay tena ohatran'ireny tsy saraky reny raha jereny eo amin'ny sary tena aiza fifankatiavana nefa inona zavatra mitranga ao anatin'ny fiainana andavanandro mifanipaka ohatra valalakarona ozy izy fomba fitentsika fandaka fanaratsa fampifosafosa ianina manao zao ianina manao zao sasany amin'ny atoko ny pastera sasany amin'ny atoko ny président-mpiangonana sasany am'izao rehefa tonga fotoana ifandraisana endry be daholo misotro an'le kapoka sotroanareo rehetra ty hoaninareo rehetrarehetra ty endry be daholo tsy zany no izy tezitra mihitsy ny apôstôly Paoly eto misy fisaratsarahany eo aminareo nefinareo mitohy mandray fanasan'ny tompo misy fisaratsarahany eo aminareo satria manino misy ny manitra ary misy manan-karena ina moa nodika zany taizahako ny namaky an'izany zavatra zany ozy izy ny tenin'ny apôstôly Paoly ny sasany mamo ina dika mamo be debe ny hanina voky mandrezatra mihitsy mamo sotro divay afapo kompleny eo ambony latabatra ary sasany nona ina ny dika zany tsisy valeur akory ohatrany hoe hitanao zany le esprit mihitsy an'le fanasan'ny tompony tsy azony reto olona reto e ary tsy azo maro sy ny akamaroniny tsy fantatro mety 7 fa faingidimy isanjaton'ny kristianina tsy mahalala ny esprit na ny fanahy izay tian'Andriamanitra hoentina amin'ny alalan'ny fanasan'ny tompo fa ny akamaroan'ny olona de mietrehitra fa fombafomba mpivavahana ny akamaroan'ny olona de mietrehitra fa zavatra mafinatra ny akamaroan'ny olona de mietrehitra fa ty de fa tsy arovana ny tompo sy ny sisa fa ny zavatra tian'ny tompo apetraka ao anatin'le izy de zao endrika fampiraisana nareo ato amiko angereo e za lay tena za le koro natsofoka tato amiko daholo enareo tsirairay avy ka ahoana ny ao aminareo misy ny mantra de misy ny manan-karena
fa maninona tsy misy fifampiahina fa maninona tsy misy fifanampiana maninona tsisy ny fifampitondranambavaka maninona tsisy ny fifanoanana maninona tsy misy ny fifamela-keloko maninona tsy misy ny fifampitenenana ny amby zavatra tsy mety sany mbola problema ny koritianina daholo zany rehefa nyteny paoly mikasika an'ilay lehilahy izay nanambada vadindrainy sany zavatra misy ao anatin'ny tontolo mpiaina ny koritianina ary zay ny tenenan'ny paoly hoe nareo ingetsy miangona iatsare zany hoe le fiangonanareo fiarahanareo mivavaka tsy mitondra amin'ny fahatsarana fa vao mainka mitondra anareo amin'ny faratsiny ary rehefa mijery ianao ny esprit zava-mitranga ao anatin'ny tontolon'ny koritianina dia zao hitanao fa efa lavitra ny asan'ny apôstôly toko faharoa toko fahatelo toko fahaefatra ny tombo ny fifankatiavana tsy nisy olona ory teo aminy fa mamaky ianao ny koritianina efa feno olona ory amin'izay fotsitra tanteraka ny esprit de l'évangile ny fanany filazantsara fotsitra tanteraka fa miverina fitiavatena sy ny fieveratena sy ny tsy fieritreretana fa tsy ny tena ny olona ny fanasan'ny tompo amin'ny tohizana raisina ihany tsy zany raha lasiana bavy ny zavatra zay ambarany ty tenin'Andriamanitra ity ary zany nananaran'ny apôstôly paoly sy ny tenenan'ny apôstôly paoly an'ilay izy toy izantsika le tantara rehefa nanazava amin'izay izy izay tsy vakitsika la indiny fatelo ambyroapolo ka hatramin'ny enina ambyroapolo dia zao amin'izay ny zavatra lazainy amin'izay ny fepetra izay apetrako paoly mialohan'izany resaka fanasan'ny tompo izany indiny fa vito ambyroapolo ko nazovinazoviny mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoky ny tompo amin'ny fanatsy mendrika dia homeloka ny amin'ny tena sy ny ranon'ny tompo izy fa aoka ny olona amantatra ny tenany dia aoka izy hihinana ny mofo sy hisotro amin'ny kapoka fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tena izy noho izany dia betsaka no marary sy marofy ao aminareo ary maro ihany nefa nody mandry fa raha mba mamantatra ny tena antsika sika dia tsy mba ho tsaraina fa raha tsarainy sika dia faizin'ny tompo mba tsy ho elohana miaraka amin'izao tontolo izao eto zany le zavatra mitranga dia zao noho ny amin'izay tsy fahalalana zay dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe nazovo mihinana sy misotro mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoky ny tompo afanatsy mendrika ina le fanatsy mendrika io niteboka voalohany amin'ny fanatsy mendrika dia zao olona tsy nateraka indray akory nefa miray amin'ilay mino zany hoe ao anatin'le congrégation ao anatin'le fiarana zany a dia ozy izy ndray za mandray fanasan'ny tompo satria za manana karatra-pandray raha ohatra ka congrégation fiarana olona izay tsy fantatra loatra hoe ahoana ny tena fandeha sy ny fitrangany ao dia tsy maninony zany fa dia fifandaminana izy menakavy ihany zay fa raha ohatra ka hoe ao anatina fiangonan'olona izay hitoriana ny filazantsara ny fahateram-baovao sy ny fiainam-baovao amin'ny Kristy sy sisa rehetrarehetra kanefa le olona tsy te halala fa dia arak'izay teneniko zay hoe zaranga manana karatra dia za hisotro zaranga nianatra dia za hisotro zaranga mety sasany koa mety manao belo zaranga te hisotro na tsy haiko zay fomba fanaon'ny olona dia zany ny atao hoe mihinana ny fanatsy mendrika ny atao hoe fanatsy mendrika teboka voalohany indrindra souvenir ataonao a nefa le fiainana tena izy araka resantsika teo tsy nisy akory le tantara tena izy tsy nisy akory ny atao hoe fanatsy mendrika raha tsorintsika amin'ny tantara dia photoshop zay ny atao hoe fanatsy mendrika zay amora tadiavanao anazy photoshop ka ianao zany afaka mieritreritra tsara mihitsiny hoe photoshop ve ferahako amin'ny Jesosy sa tena izy raha tena izy ho ferahanao amin'ny Jesosy sotroy le divay ho an'le mofo fa raha photoshop ferahanao amin'ny Jesosy apetrao ny divay apetrao ny mofo fanatsy mendrika ny anara zany tonga dia mora tadidinao be zay resaka zay ny fanatsy mendrika faharoa dia zao ity fiainana zay fiainana zay iainan'ny koritianina ity le firaisana tsy misy akory ao anatin'le tontolo dia nefa le fahatsiarovana atao satria otsika double implication le izy ny anankiray le ferahana amin'ny Kristy dia ny anankiray le ferahako fandraisako an'reto mpiaramanompo amiko ireto considération fanomezako lanja fanomezako vidiny tombambidy lafo vidy amiko reto mpiaramanompo amiko ireto reto zay lazaiko fa rahalahy ireto zegny anatina fiangonana atsotsona rahalahy atsotsona nabavy nefa ny any anatin'ny foany tsy mamaly an'izany akory dia tadidio zay resaka teneniko zay fa photoshop ny anaran'izany photoshop ny anaran'izany fa tena izy aloha zay vao manao souvenir fa rehefa tsy misy ny tena izy photoshop ny anaran'izany fiangonana be dia be
no miaina photosopy zay zava-misy ao anatin'ny trangam-piangonana mialatsiny raha misy tohana fa zay zava-miseo tompoko eo anivo fiangonana maro isan-karazana zay misy ankehitriny naina zavatra ohatran'izany olo ka zany de fanatsy mendrika zany fanatsy mendrika zany rehefa matsapa hoe fanatsy mendrika zara tsy zara nga tena marina fa za tena efa nateraka indray tao amin'ny Kristy nandray famelan-keloka fa tsy manana po an'reto mpiara-manompo amiko reto mihitsy ako tsy manana po an'reto apetrao io zavatra io reto olon'ny Kristy reto za tsy mba misaintsaina an'ireo olon'ny Kristy ireo zany fa ny anay ihany ny tena saintsaina zany atao hoe fahatsorana zany atao hoe fahamarinana ary ozy ny ten'Andriamanitra hoe miara-faly amin'ny fahamarinana fa tsy miara-faly amin'ny tsy fahamarinana zany atao hoe fahamarinana ka na de efa nateraka indray ara na de voavonjy ara fa tsapako kosa ny toe-poko fa tsy mamelanja ny fiangonan'Andriamanitra tsy mamelanja ny reto olon'ny Kristy izay niaraka nomboana tamiko ireto izay novonjen'ny Kristy niaraka tamiko ireto apetrako aloha ty fa eniko ny toe-poko tsy mamaly azavatra zay hoaniko sy osotroko zay ny atao hoe fana tsy mendrika zany hoe tsy automatika raha lasianabavy ny fahafahana mihinana sy misotro mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoka fa mila fandiniana reto olona izay nasainy Paul mandinika reto nge olona efa nateraka indray fa zao de verinao fa olo-kolopona avy any ivelany ihany reo fa olona efa nateraka indray Saint Paul mandinika ny amin'ny tenany dinio aloha so de fanatsy mendrika no ihinananao zay zany dika le fanatsy mendrika dikany anankiroa zay le fandiniana ihany koa de misy anankiroa nanankiray mandinika ny tenako zay nandroko ny tenako tao anatin'le izy aoka ny olona mahatatra ny tenany eo amin'ny andiny fa 7 ndray izy dia milaza zavatra ohatran'izao fa zay rehetra mihinana sy misotro de mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tena ny ratsy mamantatra ny tena izy teny roa samihafa reo teny roa samihafa reo ny anankiray tena de ny anankiray tenany za zany aloha fatariko fanodingana faharoa anatin'le izy de mamantatra ny tena reconnaître le corps iza io tena fatariko io reo mpiaraka mandray fanasan'ny tompo amiko ireo mba fantatro veny am'ireo mba fantatro veny am'ireo be deabe ny olona miara mandray fanasan'ny tompo tsy mifankalala ninina kory araka lazaiko anao tsisy fampivakiloza antsony any am-piangonana any fa samy manao ny fiainany fotsiny ihany de rehefa tonga fanasana atao foana io automatika fanaovana an'io mandeha ho azy foana io rehefa manakaratra io de mety rehefa vita batisa io de mety rehefa nanao an'izao io de mety ohatrany manao fombafomba be deabe fotsiny ao anatin'le izy fa eto tena malaza mihitsy ny apôstôly Paul fa tsika de mila mandinika ny tena zany hoe mandinika anyreto olona manodidina ireto ozy izy Paul rehefa nyresaka mikasika an'le tsy fiaroarona amin'ny olona zaho izy tsy mananatranareo raha tsy diso hoe Korintana 1:5 no misy an'izay zavatra zay zaho izy tsy mananatranareo andiny fasify nanotra taminareo epistily mba tsy aroaronareo amin'izay mpijangajanga nefa tsy mipijangajanga rehetra am'izao tontolo zao na ny pierina na mpanao akerina na mpanompo sampy fa raha izany de tsy maintsy miala eo am'izao tontolo zao nareo fa ny nanoratako aminareo de mba tsy aroaronareo aminy raha misy atao hoe rahalahy nefa mpijangajanga pierina mpanompo sampy mpanaratsy mpimamy mpanao akeriny de aza miara mihinana kory am'toy izany ianareo raha lasianabavy eo tsy haiko lofa engany amindra fo amitsika ny tompo fa amitsika igny misy négligence misy tsy fahafantarana tony ihany koa tony zavatra voasoratra tony de mba manosika atsika hoe mba vakio re io baiboly io e indrindra ny fanekena vaovao ny filazantsara sy ny epistily mba halalanao fa misy fepetra nge ty resaka ty ary misy zavatra resahan'ny tompo e fa firifiry amitsika ny miara mandray amin'ny olona mpisotro toka firifiry amitsika malala fiainany ihany na hoe ihanina de mpijangajanga nefa mbola miara mandray aminy firy zany iny dika le hoe mamantatra ny teny fantatro ve re olo reo efa fantatro zao fa raha anina de manana fiainana ohatr' zao efa fantatro zao fa ty diakony ty de mangalatra rakitra efa fantatro zao fa ihanina manambady roa efa fantatro zao fa ihanina manao zao hita io fa mandray fanasan'ny tompo za miaraka mandray fanasan'ny tompo nidikan'izay miray tsy kombakomba ny olona io so iverinao fa tsotsotro ty resaky ty so iverinao fa zavatra vitany arak'le resako te resaka hoe nianatra sy resaka hoe vitan'izao sy vitan'izao fa misy zava-dehibe lazaiko aminao fa za de tsy any amin'ny toerana rehetrarehetra izay mety aleako ka misy fanasan'ny tompo de iny fa hiaraka anao an'izany tsisy ninona fantatro ny amin'io teny io vereny vakina nge Korintana 1:12 io de vakio amin'ny teny amdika teny hafa io hoe tena io hoe 7:20 izy teo
de ho hitanao fa zay ny fahamarinana lay tenany Kristy dinio firaisana latabatra amin'ny tenany Kristy ve ty ataoko ity mandinika an'izany ve tenany Kristy marina ve tena fiangonan'ny Kristy ve ty iraisako latabatra ity fa raha votsy zay nataotsika de ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ho tsaraintsika tsaraina ny am'izany zavatra zany tato anatin'ny tantaran'ny Korinto moa misy an'izany mihitsiny hoe tena misy aminareo ozy izy Paoly no marary sy marofy ary maro ihany ny efa nodimandry fa raha mba mamantatra ny tena tsikisika de tsy mba ho tsaray de tratra n'izany zavatra zany za tsy resaka an'le marary sy marofy sy nodimandry fa za tena te hiresaka hoe io zavatra io tsy raisiraisina fatany tsy raisiraisina fatany fa rehefa tsy azonao antoka tsara ny tontolo izay anaovanao azy de aza manao fa tsy manino io na tsy raisina ary aloha marina vabaiko ny tompo io fa tsy manino io na tsy raisina azy aloha za tena tsoroko mihitsy araka lazaiko tsy any amin'ny toerana rehetra misy fandraisana fanasan'ny tompo de andray an'izany raha ohatra ka asaina amin'ny toerana anankiray raha ohatra ka tsy mitovy zavatra toriana amiko sy fandresen-dahatra amiko eo amin'ny toerana io raha ohatra ka zavatra moral sy namany no fampitoriana eo sy zavatra tsy fantatro rehetrarehetra tsy mandray fanasan'ny tompo satria tsy fantatro tsy azoazoko onona reo olona reo ohatrany ahoana fa raha ohatra kosa ka ny zavatra enon'ny sofiko ozy tena mandresy lahatra azy amin'ny filazantsara zany zany ny enon'ny reto rahalasy anabavy reto mety azo antoka zany reto rahalasy anabavy reto matoa maheno zavatra mitovy amin'le fandrenesako za to tena tsoroko aminareo mihitsy misy rahalahy vitsivitsy izahay samy hafa ny anaram-piangonanay samy hafa ny fototra fa sako mihitsy mandray fanasan'ny tompo any am'ireo rahalahy reo satria maninona miaino ny zavatra toriny sy ny zavatra resany ozy tena olona misy formation ana mpanompon'Andriamanitra misy formation ana zanak'Andriamanitra tena araka ny sitrapon'Andriamanitra atao anatin'ity fiangonana ity zanak'Andriamanitra tsy kliolio zanak'Andriamanitra tsy kitoto zanak'Andriamanitra tsy anao tao foana sy anao fahotana sasa nony am'izay anton'izay sako miaraka am'ray latabatra am'reto ary tena ekeko reo rahalahy ireo ho rahalahiko izay ao amin'i Kristy zay ny dika ny fandraisana fanasan'ny tompo ekeko enao ho tena rahalahiko ao amin'i Kristy tena zany tena resy lahatra any am'izany ka zay ny fifampizarantsika am'ty resaka fanasana ity somary lavalava kely le izy fa ilaina ny famelabelarana tahaka zany mba tsy ampatonga antsika anao tao foana zay indray fifampizarantsika am'ty androan'io ty raha ohatra ka misy zavatra mbola tsy voazava tao anatin'izay fampizarana manasanao anoratra MP na iantso antarby aza atao SMS aza atao commentaire fanontanianao fa ataovy MP zany na miantso antarby mivatana afatsika mamaly zany araky ny tokony ho izy samy tahiny tompa veloma mandra-piona mandra-pitafa amanaraka toy izao ndray